Izay zany ny amin'ny resaka fandefasana mpilalao any ivelany sy manofana eto amintsika, azo lazaina fa manana tombony lehibe zany tsika eto Madagasikara, manana ny fitoerana Espérance football iny afaka mandefa ireo mpilalao any ivelany ireo, satria ny afrikanina aza tonga eto amintsika mitady lalana amin'izay andehanana amin'ireo kluba lehibe any ivelany ireo, ka ireo mpilalao malagasy izay manan-talenta lina amin'izany te hilalao any ivelany zany dia afaka manatona ny Espérance football mitondra ny fahaiza-manaony eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay. Avelantsika eo ny amin'ny resaka baolina kitra fa hivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika, satria dia lalao iraisam-pirenena lehibe ihany koa no niraisin'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava ty Mahamasina tamin'ity tolakandro ity, satria mandalo eto amintsika ireo mpilalao tao amin'ny ekipa pirenena frantsay fahiny izay nikatroka tamin'ny Makidy Madagasikara ho an'ny Skady latsaky ny 20 taona teo ihany ny lalao, fa amin'ny ankapobeny dia maro ihany koa ny fanampiana sy ny asa sosialy nentin'ny reto mpilalao frantsay reto ho an'ny malagasy nandritra izay fandalovany teto amintsika izay. Fambazana tanteraka ny fivanianan'ny ekipa French Fleur avy any Frantsa eto Madagasikara. Fivoloman'ireo ekipa pirenena frantsay fahiny moa ireto French Fleur ireto. Akoatra ny lalao mantsy dia nisy ihany koa ny hetsika ara-tsosialy izay mikarakaran'izy ireo teto Madagasikara, izay manohana ireo fikambanana mitaiza ireo zaza malagasy, ka isan'izany ny eny mamba eny amin'ny école de rugby any Pasamama nandalo teny amin'ny Père Pedro ihany koa izy ireo tamin'izao fandalovany eto Madagasikara izao. Raha teo amin'ny lalao izay nitanterahana itolakandro io teto amin'ny kianjan'ny Mahamasina izay nifandreninana izy ireo tamin'ny Makidy Madagasikara latsaky ny 20 taona, dia inaiky ireo vazaha fa mahay rugby ny malagasy ary miazakazaka. Resin'ny Maki tamin'ny isa 4-20 no 9-20 ny French Fleur. Roapolo minitra intelo miditra no faharetan'ny lalao, nitarika tamin'ny isatrany ny Maki nandritra ireo fidirana telo ireo. Nanatombo teo amin'ny azakazaka sy ny fanafanganana ny lalao ny Makidy Madagasikara izay nahatonga baolina nentin-tanana maromaro. Ho an'ny French Fleur kosa dia tsy nanana lalao afa-tsy nitosika atao anaty avant izy ireo. Manana traikefa zareo vahiny izay efa saika atao anaty ekipa frantsay avokoa ny ankamaroany, na izany aiza nefa saika efa nahazo taona avokoa ny ankamaroany ny mpilalao an'ny French Fleur, ka saingy tsy afaka izy ireo teo amin'ny azakazaka, fa raha ny fitazomana ny baolina dia ao tsara sy ny teknika nasehony ireo mpilalao tamin'ity fihaonana ity.
ho an'ny Ratsimaka misy izay mpanazatra ny Maky de Madagasikara dia anambarany fa mbola mipetraka olana fototra ho an'ny malagasy ny resaka haben'ny vatana. Na izany aza nefa dia afaka nametraka lalao tsara ny Maky tamin'ity androany ity, izay afaka sady mitondra baolina no nanoana ireo vazaha goavambe na dia mbola nahatonga baolina nentim-tanana aza ireo vazaha ireo. Nambaran'Andriamatoa Jean Baptiste Ozanna filohan'ny rugby French Flair fa afa-po tanteraka izy ireo nandritra ny diany teto Madagasikara. No mafisy ny ara fa mbola iverina ito amintsika izy ireo ary anamafy ny fiarah-miasany amin'ireo fikambanana mitaiza ny zaza malagasy. Ini